Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hoavy ny fiavian'ny fandresena. Hoavy ny fiavian'ny fandresena. Zany no asongadiny mofinainantsika anio amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 7:20. Ny 14:20 hatramin'ny 7:30 farany. Andeha hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa amin'izany andro zany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro hamaizinina ary ny volana tsy haneho fahazavana ary ny kintana hiraraka avy any amin'ny lanitra ary hozongozonina ny hery izay eo amin'ny lanitra. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjeliny izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravona, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoko ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro na ora izany, dia tsy misy malala na dia ny anjely any an-danitra, ary na dia ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiaviany ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony, ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany raharaha ny avy, ary mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo, dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: miambena. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hoavy ny fiavian'ny fandresena. Jesosy Kristy milaza ny fahatongavan'ny farany rehefa avy nanambara ny Tompo ny amin'ireo famantarana tsy maintsy isy alohan'ny hatongavany izany farany izany, dia manambara ny fitsarana any Jerosalema, dia indro izy manambara fa tonga ho avy ny vanim-potoanan'ny fandresena. Vanim-potoanan'ny fandresena izay amonjena ny mino fa ho avy tokoa ny fotoana ka ny voary rehetra izay heverina fa nanana ny hery sy ny fahefana teto amin'izao tontolo izao, ny masoandro, ny volana, ny kintana, ireny rehetra ireny dia hiraraka ho hamazinina, ho hozongozonina, ary dia hiala amin'ny toerany ny fahefana. Fa hetsakilan'izay kosa dia asandratra ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra sy avy amin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra, satria fotoana ny fandresena io. Misy fanoharana maromaro izay entin'i Jesosy Kristy hanazavana fa fotoana ny fandresena, io fotoana hiavian'ny zanak'olona io. Eo ny nanazavany ny amin'ny izay tahaka ny aviavy ka hiavian'ny lohataona no hatongavany fotoana. Lohataona izay fotoana fahombiazana. Eo amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona no ahafantarana na amobe na tsy ny azo. Eo amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona no
ahafantarana sahady ny amin'ny vokatra ho avy. Eto ambara fa ny fandresena no ampiomanina ho amin'izany. Ampiomanina ka tsy maintsy mitandrina sy miambina mandrakariva ka tsy reraka amin'ny vavaka, amin'ny fiambenana, eny mitandrina satria tsy fantatra na ho amin'ny fiambenana amin'ny alina, na ho amaton'alina, na ho hariva, na maneno akoho na maraina no iaviana fa hoarina tahaka ny mpiambina olona mivahiny ka mandao ny tranony ka mamely zany amin'ny mpiambina ny tompo ka tsy fantatra ny ora izay hiverenana. Ny zavatra anankiray izay mazava kosa dia ny hoe fandresena mezinezina no azon'izay maharitra sy matoky ary mino ny tompo. Ravako malala tsy misy tokony hampatahotra ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy misy tokony hampangovotra na hampipararetra io fotoanan'ny zanak'olona io, satria fotoanan'Andriamanitra, fotoanan'ny voninahitra, eny fotoanan'ny fandresena ho an'ny mpino io. Mandrakariva betsaka no miorooro raha vao miteny hoe andro farany na farandro. Ho an'ny sasany aza dia toy ny toe-javatra mampivarahontsana, mampangorooro, eny tsy maniry mihitsy ny amin'izay ahatongavany zany andro farany zany. Toa maniry fatratra ny hiemoran' zany sy ny hampahelan' zany, tsy te hiaona amin'izany akory azy, noho ny tahotra satria mety nanao ratsy, noho ny tahotra satria tsy mety hiala amin'ny faharatsiany. Fa fanoatra amin'izany kosa ho an'ny mino sy matoky an'Andriamanitra, ho an'ny zanak'Andriamanitra dia fandresena lehibe zany. Fandresena satria efa nandresen'i Kristy ny fahalovana sy ny faharatsiana rehetra. Efa nandresen'i Kristy izao tontolo izao sy ny fombany rehetra. Eny, efa nandresen'i Kristy ny fasana sy ny fahafatesana. Eny, ny fahotana rehetra. Ka mitsahatra hatreo ny fahefahan'ny Satana, mitsahatra hatreo ny hery sy herin'ny aizina rehetra, fa tonga mpandresy tsy manam-paharoa Kristy. Ary tsy izy ihany no mpandresy, fa ataony mpandresy tahaka azy ihany koa izay rehetra mino sy matoky azy. Ary isika izay mino dia ho tanterahany amintsika ny teny hoe andeha ka amboatra fitoerana ho anareo, ary verina indray akanareo ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ko amin'izany dia manoatra noho ny mpandresy isika ao amin'ny Kristy Jesosy, ilay tombo sy mpamonjy atsika. Deo an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teny masinao izay namanginao anay androany. Anehoanao fa mpandresy izay miaraka aminao, ary manana ny fandresena faratampony miaraka amin'ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra dia Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny izay tompo dia mahatsiaro ambavaka manokana ireo rehetra manana olana ara-pitsarana, ireo rehetra manana havana sy voafonja tsy ara-drarina. Ianao Andriamanitra no mpitsara marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminao, ko ny sitraponao tanterao amin'izy ireny. Mangataka manokana izay fampaherezana ho azy ireny ho an'ny fianakaviana. Ianao anaisitra izay rehetra mety ho tebiteby sy hahiahy salasalana, ka melona fanantenana fa ao aminao no misy fandresena. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.